rahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankilajeo isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo mivavaka fiambenana iarahanao ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy angalesanao toroteny sy fampahelezana mivavaka fiambenana mivavaka fiambenana sambatra izay mbolaninaino ka miaro toro mandrakariva eo avavahady ary miandry eo ambotonambaravarako ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina ny maso mba isaisainako ny teninao zavaka fiambenana zavaka fiambenana amin'ny fifarinana lehibe indray lasy ny babalana ny olona amintsika amin'izao fotoanana izao dia falim-piandray ny tena komiana aminao eto androany ary dia manonona ihany koa ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity ny fiadanany tompony amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ary rarina sady entinambavaka mba tsy ho tapatapaka ty fandarantsika androany fa tonga miaraka aminay tetena aminay tsika sendrasendra kory natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao halleloia ka raharoty ny fotoana izay ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra fa fahasoavanao atsika nefa fahatsika mbola mihaino tenin'Andriamanitra halleloia mino zavatra ity aloha dia andao aloha tsika hivavaka mendraka ty fotoana ity tsika eo am-pilatanan'Andriamanitra indrindra amintsika ranavavisika zoky Angely Pagesy hitondratsika ao anatin'izany vavaka mamy izay hoentiny amintsika androany zay ranavavy Pagesy anao avy hatrany ny fitenenana. Misaotra pastorana amin'ny fitenenana dia hitahiny tompo no ny ankonanao ary manao fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka izao fiadarana izao fiadanan'ny tompony anjata feno anatintsika tsirairay azy vavaka isika ry tompo tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra be dia be anao izay Jesosy ny amin'izao fotoana izao indray tanteraka ahafahanay Jesosy mandreny teninao midera sy manome voninahitra anao dia isaorana ianao izany tompo fa tombony be dia be ho anay mankasitraka indrindra izay tompo malala satria fantatray fa teo foana ianao antanay teo foana ianao ny tsinjo manokana anay ary isaorana ianao be dia be ny fitahiana izay efa nomena anay tsirairay avy ary izay mbola hitahianao dia isaorana ianao sahady tompo izao fotoana izao Jesosy dia apetraka feno ampelantananao mba tena ianao mihitsy ny andray an-tanana Jesosy sy hanotrona amin'ny tsirairay avy izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao raha misy manana olana dia ianao tompo anasitrana raha misy marary raha misy marary dia ianao nasitrana tompo ary ianao amin'ny vahaolana ny manana olana Jesosy misaotra betsaka ihany koa satria fantatray fa ianao nefa momba manokana ny amin'ny fifandraisanay tsirairay avy isan-tokantrano any apetraka manontolo ampelantananao tompo dia misaotra indrindra Jesosy malala satria fantatray fa ianao nefa mandray an-tanana Jesosy eo ny izao fotoana izao misaotra tompo fa manomana ny mpanomponao izay mitondra ny teninao ianao ary tsy hiverina aminay foana izay mandreza ny teninao izany ny teninao raha tsy efa natanteraka izay nandrahana azy tompo misaotra noho ny fitantananao misaotra noho ny fitahianao ary matoky koa izay Jesosy malala fa raha misy tsy ampy eo aminay dia ianao ameno Jesosy malala hitanao tanteraka izany raha misy ketraketraka ianao efa mpahiry Jesosy eo misaotra betsaka ary amin'ny anara mahirinao tompo malala no izony mangataka izany vavaka izany tompo misaotra Jesosy amen amen. Halleluia mankasitraka indrindranao ranavavy Pagesy tanatin'izay tenin'Andriamanitra vavaka mamy be izay nentinao izay Andriamanitra manankareo-pahasoavana ane amaly fitianao
dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Raisoarina tsodrano amin'izao fotoana izao. Ny tsodranotsika ianao dia amin'ny bokin'ny Isaia 7:20 Isaia 7:20 ny tsodranotsika amin'ity androany ity. Alleloia. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mivoay ala amin'ny Babilôna, miezavy any amin'ny Kaldeana, torio amin'ny feo mahafaly aram-barao ka ilezo hatrany amin'ny fanantany, lazao hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony ary tsy nangeta eto eo tamin'ny tondranay azy tany anefitra, naboboky rano ho azy efa amin'ny vatolampy izy, eny napitresaka amin'ny vatolampy izy ka dia nikororona ny rano. Halleloia. Amen. Mba hitondranao taka ny hitondran'Andriamanitra, taka ny hitondran'ny an'i Jakoba anie Andriamanitra, dia hitantana anao hiala ny Babilôna. Ary eny am-pandehanana eny dia izao zava-mahafinaritra hoe tsy navelan'Andriamanitra nangeta ety ireo teny an-dalana teny na dia tany efitra azy. Betsaka ny olona nahita hoe mifaty enta any ireny lasa nandeha any, fa miaraka amin'ny Jehovah ireo na dia ny vatolampy aza dia hamoaka rano miboboky, dia tsofoka rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao hamoaka rano miboboky ao anao anie ny vatolampy izay eo anoloanao. Vatolampy zany dia endrika tokony sakana zany. Eo anoloanao zany vatolampy be tsy afaka mandroso intsony ianao. Ho an'ny hafa vatolampy misakana, fa ho anao vatolampy mitresaka dia hamoaka loha rano miboboky mamelombelona ny fanahinao dia ho tanteraka amintsika tsirairay avy anie zany. Halleloia. Raiso ny tsodrano Ranavavy nambiny Tsomakrinina Koety, Tery Lalbenja France, Tsily Amboramela France, Toy Jesosy Mandrakizay Allemagne, Rosemina France, Razana Monika Dubai, Soameva France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, ny Anamainso Italie, Itody Noelina France, Artiste Ameto Madagasikara France, Yama Koety, Fabiola Koety, Bersava Koety, Yama Koety, Mersobe Anjana Arabie Saoudite, Marina Tiana Canada, Thierry Berthelot France, Sommet France, Ferro Sirinafa fakiko teo, Erikaraky France, Razana Sylvie Koety. Alléluia. Sy ny apôstôly Madagasikara, Mirary Andriamalala Allemagne, ny Anamainso Italie, Mampionona France. Alléluia. Iny Jesosy isika mianakavy dia tongava soa maharetatra amin'ny farany inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany, inona ny azontsika hijorona vavolombelona androany tamin'ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Alléluia. Ny fahavitan'ny herinandro dia zava-dehibe amiko, sy ny fitahiana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanay tamin'ity androany ity dia tsy azo tsinotsiniavina fa dia tena isaorana azy, isaorana ny anarana masina amin'ny fahasalamana sy ny heri-tanjaka izay nomeny. Teny aminao hoe falianao androany raha ao anatin'ny tokantrano ambony fandriana, ao anatin'ny tokantranonao ny mivady aman-janaka ao ianao no manao manaraka izao vavaka izao, ary tratran'izao sabata izao ihany koa dia miarabena koa tsika rehetra natratran'ity sabata masina ity. Fa misy olona amin'izao fotoana izao mety tsy eo amin'ny toeranao io ary mitseritritra ny toerana misy anao io ka dia isaoran'Andriamanitra ny fahasalamana, ny heri-tanjaka izay omeny anao, hitahiny tompony isika rehetrarehetra. Alleluia. Dia misaotra betsaka ny Ranavavy Angely Pazesy dia Jesosy ny amaly fitia azy tombositra sy fahasoavana finaritra ny hatrany. Anjaranareo ianao mijoro vavolombelona, inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo. Alleluia. Fa sady alefantsika tirity sady fampiarabantsika sy fampiaritsika soa amin'izao andro sabata masina izao dia meteza hitsahatra ry havana efa mba tonga ihany izao sabata izao dia meteza ianao hitsahatra hanome voninahitra an'Andriamanitra isika andro fitsarana, andro famangina, andro fanasitranana, andro fandraisana fahasoavana. Alleluia. Andro fanasitranana,
andro fanatrehan'Andriamanitra. Mino fitaritra daholo dia amaky ny témoignage-nao za ao aoriana ity rety. Tahiny tompo daholo isika. Vai leviking babe maswando sumana no human sabate rabu anabine fanani vai vava ke fafite ondeibe sikare jana sambi malala fami sabata la tawandu liva vava ana fucking mulani nawa Shazama babu me tira saudade Tara saudade Leva saudade Tara saudade Leva saudade Wanauza miasa mafi Kafesa tentani Marari Angasara nyingi ya pisono Istara sultanu ni fiana nao Andavurari ni kasaina Sikare ya jana sabi malala Fani sabata la tawandu liva I'm fucking mulani nawa Aya shazama babu Bikiram saudade Tara saudade Leva saudade Tara saudade Leva saudade Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra amin'izany izy zany. Mamy le sabata, mamy ny andro fitsarana. Dia matoka fa samy sady anaja an'izany isika no akafy an'izany. Sambatra angerabana izay manao ny sabata ho fafinaretana ny ten'Andriamanitra. Atao fafinaretana ho anao zao andro zao. Alleluia. Fa dia tena fafinaretana tokoa. Dia mirary sabata finaritra ho asika tsirairay avy. Alleluia. Ny nijoro avimbela voalohany hitako ato hoy zokisoameva hoe dia ray Jesosy malala tompon'ny sabata fa vita soa matsara ny tontolo andro
vita somatsara ny enemana iditra sabata masina nahazo fahasalamana trany mbola velonaina somatsara isika menakavy tonga eto. Alleloia, amen. Anao renany ihany ny voninahitra Jesosy malala tompony sabata. Alleloia, amen. Hoy zokilinà hoe alleloia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa mbola nahatratra zao sabata masina izao indray. Vita ny enemana ny lamina ny asa mandraraha rehetra, mbola afaka nanao zaridaina ihany koa izy. Dia tia zaridaina mihitsy izy dia mikarakara zaridaina mihitsy andranabavintsika Lina. Vakansa ny ankizy maro be ny fahasoavana ny raisy naterana Jesosy voninahitra ho azy irery ihany. Amen, alleluia. Tsara ny tompo. Oui, je m'appelle, je crois que tu danses bien là où tu es, frère Thierry Berthelot. Moi, je pense aussi. Je le pense aussi. Alléluia. Sondola. Alléluia. Direct Jesosy fa tena nafinaritra an'io tontolo andro an'io. Tsy biasa. Alléluia. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Tsara Jesosy. Eritreretinareo zany nijoroan'ny olona vavolombelona mba tsy biasa. Aizitsika rehetrarehetra. Alléluia. Voninahitra n'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy fa totoza somatsara ny herinandro. Tao am-pilaminana sady narovany daholo ny fianakaviana. Alleluia. Tsara Jesosy. Alleluia. Hoy marina tiana hoe isaoran'Andriamanitra nandamina ny tontolo androko rehefa nandeha niady nitady hoy zoko marina tiana hoe voninahitra n'Andriamanitra nandamina ny tontolo androko rehefa nandeha nitady valizy tany amin'ny magasin misy valizy mora aho dia nanao plan amin'ny magasin akaikikaiky dia tsy haiko fa dia lasa nandeha tany amin'ny magasin hafa dia nahazo valizy roa iaho hoe fa tsy haiko hoe andeha hiverina amin'ny magasin akaiky ny trano so azo aho tonga tao tsisy valizy na ray azy sady tonga dia nisy olona niteny hoe vidiko ny valizinao reny tsy amidy hoy aho. Zay aho vao tonga ansaina fa kay Andriamanitra nandefa ato amin'ilay magasin lavilavitra isaoran'Andriamanitra. Namidy dia nangalana tompony dia verina aingana tany amin'ilay ray. Alleluia. Tsara Jesosy. Hoy ny vitanana Baviberta hoe misaotra n'Andriamanitra amin'ny tontolo androko tonga soa sabata masina mahafinaritra salama izay menakavy ary vita somatsara ny asa rehetra natao feno fiarovana. Alleluia, amen. Hoy anginanao dirigaizy hoe alleluia, voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa vita somatsara ny enemana ary mbola velonaina nahatratra zao sabata masina fitsarana izao. Alleluia, amen. Maria Angela Dubai tonga soa. Hoy Fabiola hoe alleluia, isaorako Andriamanitra fa nafinaritra be ny tontolo androko. Adiniko androany feno androko, ny tontolo androko androany feno ny fiarovany, mbola nitafiny hery sy tanjaka fahasalamana. Ary isaorako lehibe ny tompo ihany koa fa nandray karamako feno androany, tsy nila nitaky karama akory fa patronako ny tany niteny andro anolotra ny karamako. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, amen. Hoy Zokerika hoe alleluia, dia raiko Jesosy fa mbola nomeny tombonandro ery tanjaka sy fahasalamana izay menakavy kely ary nitantaina nandritra ny enemana ka nahatratra zao sabata masina izao sady narovany tamin'ny ratsy rehetra ihany koa. Alleluia. Tsara Jesosy. Hoy Maria Hortensina tahin'i Jesosy tonga soa. Hoy Kodaniela hoe alleluia, misaotra Jesosy malala fa mbola nahatratra nitsingerin-taona anniversairako batisa androany. Misaotra Jesosy malala fa mbola nijoro sady mbola omeny tombonandro fahavelomana sy fahasalamana hatramin'izay menakavy fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany. Alleluia, amen. Andaontsika rehetra irary soa andranabavintsika Kodaniela amin'izany anniversaire ny batisany zany dia mirary soanao marina tokoa zany mbola mijoro. Firy taona androany zao ny batisanao raha mba azonao tenenina kely hoe nanambavy Kodaniela firy taona androany ny batisanao fa zay dia efa faly mahitanao mijoro. Mbola tsy hitanay tsy teto ianao tamin'ny natin'ny fandarina tao anatin'izay fotoana zay. Miorena tsara, aza miova, mahefa-be amin'ny asan'ny tompo aza mierikerika foana fa Jehovahandriamanitra ao no mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinany dia mahereza dia maharetatra amin'ny farany dia bizomamy ranambavy Kodaniela. Alleluia. Mahafinaritra be mihitsy manao zaridainao izy zokolina fa ny tontolo andro tsy miato aza eo foana tena matsiaro. Tsy mahatsiaro nona navizana. Alleluia. Tsara Jesosy.
hoy izy zandry tojo hoe ny tontolo androko androany dia sorako an Jesosy fa nahazo tena mamy be tamin'ny antitra tamin'ny be antitra ny asako dia direct Jesosy niaro sy nanome anina sazahoana menakavy kely. Alleloia, amen. Tsara be zany. 5 taona androany ny batisan'ny Kodaniela, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Tsara zany, maharetatra amin'ny farany dia ilay tompon'ny sarom-poninahitra hitahirany sarom-poninahitra ho anao raha izay Kodaniela. Alleloia. Tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra izy jerentsika dia mianatsy fa to dia nisy feo ilay izy. Mianatsiny ijery ten'Andriamanitra ary tsika. Ny ten'Andriamanitra izay hojerentsika androany dia vavaka maraina tamin'ny 16 mars lasa teo dia andao ato dia ampandrotsika avy hatrany i mampionina hitondra antsika ao anatin'izany vavaka maraina izay metiny izany. Alleluia. Dia menofinaritra tsika tsirairay avy dia aorian'ny torotenina dia verineto ny tenako mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra. Resika amin'ny teny manomenany ranabavy Kodaniela na efa farany le bale izy le valizy. Alleluia. Menofinaritra ary tsika rehetra lasa avy hatrany ary tsika fampelezantsika ny androany amin'ny jona vakitsika jona 3 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. jona 3 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Anarany Jesosy manao hoe ary tonga fandrony ny solamandra dia vakotra izao ny nitoriany Jona teny tao Ninive. Ary tonga fandrony tamin'ny Jona teny Jehovah nanao hoe mitsangana aman-kanesa ny Ninive ilay tanàna lehibe ary torio aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsara Jona ka nakany Ninive araka ny teny Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra dia lalana ateloana. Ary Jona nitomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe rehefa afaka 7 andro dia horavana Ninive. Dia nen'Andriamanitra ampona tao Ninive ka niaso ireo adikana sady nitaky lamba-pisaonana hatraminy lehibe ka hatraminy kely. Ary noho ny efa ren'ny mpanjakany Ninive izany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka naisony akanjo voninahitra dia nisarona lamba-pisaonana sady nipetraka tamin'ny lafeniny. Ary nasaina tsoina sy nambara ela Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza avela isany endry hanina akory na olana be fioro dia ny ondry amanosiny sy ny omby eny aza avela isy hinana sy sotro akory ireo. Fa aoka samy misarona lamba-pisaonana ny olona sy ny be fioro ary aoka hitanena mafy ny Andriamanitra izy. Ary aoka samy hahafoy ny lalany ratsy sy ny fandrosana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatezerany rehetra mba tsy ho lany rehetra isika. Ary efa hitan'Andriamanitra nataon'ireo ny alany tamin'ny lalan-drasy dia nanenina izy tamin'ny loza izay nolazainy hamelezany azy ka tsy nataony izany. Halleluia.
Misy azo tonga indray izany teto rehefa tonga soa tsara tao amin'ny toerana nisy azy Jejona rehefa avy mitsoaka izy fatatsika tsara ny tantara dia miteny tamin'ny fandroany Andriamanitra. Mitreto fotsiny ny ravina manana alatsindretra. Alatsindrindra ka minitra fotsiny azafady indrindra. Dia tonga ny teny, tonga ny afatra. Rehefa tonga tao Jona dia nanomboka ny toriteny Jona. Inona moa na tonga n'Andriamanitra ny teny an'io? Satria tezitra Andriamanitra. Ozy izy ny Jona toko voalohany andiny voalohany manao hoe ary tonga tamin'ny Jona zanaky amitany teny Jehova nanao hoe mitsangana dia makanesana Ninive ilay tanàna lehibe ary miantso miamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Tahaka ny hoe efa didy mpitsarana zany ity milatsaka avy any an-danitra ity. Efa voatsara zany lazay azo ilazana azy mipony Ninive. Tahaka ny olona tao Sodoma sy Gomora ihany efa voatsara ihany koa fa miany fotsiny sisa ny sazy izay azo azy. Andriamanitra efa nanapa-kevitra mihitsy fa tena andringan'Andriamanitra. Efa tsy miady fitsarana intsony. Dia lasa Jona ry havana. Nanomboka ny teny. Dia voalazany teny Andriamanitra fa i Ninive dia tanàna lehibe azo tetezina mandritra ny 3 andro zany raha mandeza ianao mandritra ny 3 andro dia voatety Ninive iray manontolo. Rehefa tonga tao Jona dia nanomboka nandeha izy. Dia nanomboka lalana iray andro fotsiny izy nitory teny fa tsy vita zany le nitety an'ilay 3 andro. Zany hoe nisy tanàna betsaka zany tsy voatetiny Jona. Fa ny iray apatelo ny tanàna zany no teteziny no voatetiny. Dia ireo no mitoriana inona ny zavatra nitenen'i Jona? Afaka 7 andro dia horavana Ninive. Zay ihany zany ny zavatra naveriny teny amin'ny teny. Ary na i Jona dia tsy nahazo afatra ankoatran'izay. Jona zany rehefa niteny tamin'ny olona dia tsy nisy torolalana intsony. Misy fotoana zao Jona Mpanabatisa rehefa mitory teny na Jesosy mitory teny dia izao no teneniny zareo hoe mibebahy ianareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe omena torohevitra zany ny olona. Zany angena havana mahatonga antsika tsy ingena tena miaina amin'ny fahasoavany. Fa tsy hain'ny olona manala loatra ny fahasoavana omeny io. Atoro antsika mihitsy ny lalana mba ahafahantsika miala amin'ny fandringana dia ny fibebahana. Mibebahy ianareo fa efa ho avy akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny mponina Ninive tsy mba nanana n'izany tombony izany. Nanota ny mponina Ninive tafakatra teo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsiany sy ny fahotany. Fa tsy nanana n'izany mihitsy ny mponina Ninive mba nanana tombony hoe notenenina aloha ny zareo hoe mibebahy ianareo fa afaka 7 andro dia ho aringana Ninive ho avy Andriamanitra. Andringana. Tsy nanana n'izany tombony izany Ninive. Fa inona ny zavatra tonga dia latsaka lafa tonga dia didy. Avy any an-danitra. Tsy azo ivalozana fa andringan'Andriamanitra. Afaka 7 andro dia horavana Ninive. Ny zavatra mahafinaritra voalohany dia izao. Araka ny teniko anao teo hoe miray apatelo ny tanàna zany. Ozy izy ny tena ireo ary Jona niatomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro. Nefa izy tsy ambony etsy ny teny hoe lalana 3 andro sisa no andiny fatelo dia nitsarana Jona ka nakany Ninive araka ny teny Jehova ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra dia lalana 3.
Ny ray apahatelo ny tanàna zany ny voatetin'ny Jona. Fanjatra mahafinaritra. Tonga dia miparitaka vetivety kely le feo. Ary vetivety tonga tany amin'ny mpanjaka. Feo fandringanana no henon'ny olona. Fa araka ny tekonao teo tsy nisy torohevitra tonga teo. Fa ny olona ny havana, ny mpanjaka ny havana, tonga dia nahalala ny tokony atao. Nefa tsisy nanoro. Tonga dia fantany nalontsika, nefa tsisy niteny taony. Fandringanana no teneniny. Fa tonga toy izy zareo tena mila miverina amin'Andriamanitra. Misy fanafodiny ty zavatra ty. Mila mibebaka tsika. Ny olona amin'izao fotoana izao indray manino tenenina foana. Mibebahana ianao fa tetin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mahasamihafa azy fotsiny dia zao, tany amin'ny andron'ny Jona tena voafaritra mihitsy hoe 400 andro ho avy ny faharafana. Fa taty amin'ny andron'i Jesosy indray tsy nitenenina hoe lovina fa efa akaiky. Atongotra ny farany zavatra rehetra. Fa mitovy ihany zany. Ny olona taty amin'ny andro farany tenenina mibebaha mba hialana amin'ny fandringanana. Fa ny olona tao Ninive tsy nitenenina zany. Fa fantany ny tokony natao. Misisika ho voavonjy ireo olona ireo na dia efa didy aza ny nidina ny havana malala. Mafy zany doravana. Tanàna lehibe ireo olona ireo. Tsy arena ny nahory andreo. Tsy vola ny nahory andreo. Ninive zany dia tanàna fanaovana business zany. Tanàna tena feno fandrarana, feno vola sy arena tena hoe saika mpanan-karena ny olona tao. Tsy vola sy arena ny nahory ny olona tao havana. Fa ny nahory ny olona tao Ninive famelan-keloka. Famindrapo. Za androany dia teny aminao. Fananananao aza ny vola aman-karena. Eo amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra. Fa tsy anananao ny famindrapon'Andriamanitra. Ry havana. Dia mangidy ny fiainanao. Ary misy loza miantona eo amin'ny fiainantsika eo. Misy faharavana efa manan-tany eo amin'ny fiainantsika eo. Eo akaiky eo ihany. Bebe ny olona tena hoe misandratra be ao anatin'ny fotoana fohy. Manam-bola be, malaza be sy ny sisa fa fotoana fohy ihany. Fa hitanao mihitsy tena manakaiky anazy eo ihany ilay faharavana fa tsy lavitra. Satria ny famindrapon'Andriamanitra sy ny famelan-keloka avy any an-danitra. Teto ry havana malala. Halleluja, mitapaka ny fandalantsika. Teto ry havana malala dia filazana loza no mitondra finoana tanatin'ny fonon'olona. Tsy mba vaovao mahafaly. Jesosy rehefa niteny dia mitondra vaovao mahafaly Jesosy. Nisy eo Jesosy tamin'ny alalana famantarana sy fahagagara isan-karazany ho an'ny olona. Tena nampitombo ny fanantenan'ny olona sy ny finoan'ny olona mihitsy hoe na dia misy fiainana azy rehefa tena tsy azo antenaina intsony. Efa tena renaka potika. Ny zamba mbola nampairatin'i Jesosy na dia ny maty aza mbola natsangan'i Jesosy. Zany no nentin'i Jesosy nametraka finoana teto an-tany. Fa neny Jona tonga tao Ninive tsy vaovao mahafaly no nentina. Fa tonga dia zavatra mampatahotra sy mampiorohoro. Fa na dia zany aza dia mahavaliana fa nitondra finoana tao anatin'ny olona ilay izy. Nametraka zavatra tao anatin'ny olona ilay izy. Ary nahatonga ny olona nibebaka. Misaona ianao an'Andriamanitra. Raha tamin'ny alalana vaovao mahafaly no nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Tamin'ny alalana tambitamby engena avy nanentsona antsika reto.
fahagagana sy famantarana angeny nentsonantsika rehetra afany fa tsy avy hatrany dia loza tahaka ny olona mponina tao an'Ninive fa ny mponina tao an'Ninive efa tsy nisy vaovao mafaly izany intsony fa miandry faharafana sisany. Inona ny zavatra nataon'ny olona? Anaontsika hiverina amin'Andriamanitra. Tena manoto tsika. Eritreretina hoe mpanjaka amina tanàna lehibe no mihoson-davenona sy mandeha maka lamba fisaonana, mitafy lamba fisaonana, nesorina ilay akanjo voninahitra teo, napetraka ilay voninahitra rehetrarehetra teo, dia nalaina ilay akanjo lamba fisaonana lamba mainty, dia nirakofana dia nihosotra lave satria tonga saina hoe nanototsika. Ilay mpanjaka indray avy eo no nitoro tamin'ny olona hoe mibeba anaontsika hiverina amin'Andriamanitra, anaontsika hifady hanina fa tsy jona intsony izay taminany ny rahan'Andriamanitra. Toa tahaka ny hoe efa tsy Andriamanitra intsony izany no niteny hoe mibeba. Zavato efa tsy Andriamanitra intsony izany no niteny hoe miverena amiko nareo. Fa ilay mpanjaka no nitonga saina dia niteny tampoka anaontsika hiverina amin'Andriamanitra. Tsara izany toe-po izany ry havana malala. Toe-po tsy hananan'ny olona amin'izao andro farany izao tsontany. Atoron'ny olona ny lalana, tenenina ny olona mba hiala amin'ny fandringanana ho avy, fa tsy raharahin'ny olona izany. Antsoina ny olona amina tambitamby sy vaovao mahafaly fa mbola tsy raharahin'ny olona ihany izany. Tambatambazana ny olona tenenina hoe makanesa tsy ampy netra sy mavesatretana fa amianareo fitsarana fa mbola tsy raharahin'ny olona ihany izany ry havana malala. Ry havana, resin'ny mponina Ninive lavitra ny olona amin'izao andro farany izao. Na dia efa Jesosy mihitsy aza ny tonga, mbola resin'ny mponina Ninive. Lasa ny olona mibebaka, lasa ny olona niditra fifadikanina, somba hiemotra Andriamanitra, somba hiova ny didy. Ao anatin'ny 9 andro tsika miandry, hifady alina 3 andro tsika dia miandry tsika ao anatin'ny 9 andro. Inona ny zavatra hitranga? Inona ny zavatra hiseho rehefa tonga ny fe-potoana nomeny Jona? Miandry inona izany reto vahoaka reto? Miandry famelan-keloka reto. Ianao izao miandry inona? Za teteny aminao fa tena mampitaitaina lavitra ny miandry famelan-keloka avy amin'Andriamanitra noho ny miandry valim-bavaka. Tena teneniko anao izany. Ny miandry famelan-keloka izany raha tsy voavela heloka ianao dia possible ianao izao ho ringana ianao, rafy ianao. Fa rehefa voavela heloka ianao, miandry valim-bavaka izany rafana tena mora, tena tsotra. Fa ny olona aleo ny miandry valim-bavaka toy izay miandry famelan-keloka. Nisy fotoana Davida niandry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra io. Nifady alina 7 andro Davida ry havana. Satria nanota Davida. Fa tsy mora tamin'i Davida na dia efa mpanjaka azy izy. Efa teo amin'ny seza fiandrianana izy. Fa lasa izy miverina niditra fifadikanana 7 andro hiandry famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Inona ny tsy nanana ny Davida teo? Vola makarena ve tsy nanana? Fahefana ve tsy efa azony? Ny fanapahana ve tsy teo an-tanany? Ny lampasoa ve tsy efa hitoerany? Fa misy zavatra tena mampifaly, mampahory tsy hananan'ny Davida ry havana malala. Ary ijaliana hitondra azo any amin'ny faharavana sy ny fahampitena sy ny fahafatesana raha tsy azony dia ny famelan-keloka. Nahatonga ny Davida niditra fifadikanana 7 andro mba hanino mba ho avela heloka angeny afa nanidiran'ny Davida fifadikanana. Tsy nisy zavatra nangatahany Davida tamin'Andriamanitra tao nandritra ny 7 andro. Fa famelan-keloka ihany ny ilay tao. Satria tsy sambatra mihitsy izy. Hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana io ihany izy.
amoaka didoan'ny vahoaka ihany izy, ikarakara ny fanjakana ihany izy, anofana ny miaramila ihany izy, fa tsy sambatra izy raha tsy mahazo famelan-keloka. Atao ohatra tsy hainao anaty olory foana izy raha tsy fantany mihitsy aloha fa mamela azy Andriamanitra. Halleluja. Teto ny mponiny Ninive dia sao miandry izay figadony, miandry izay fidonany tsika androany. Inona ny tranga afaka efapolo-andro amelantsika ve Jehovah sa tsy amelantsika? Andringanantsika ve Jehovah sa mindra fo amintsika? Andao aloha atao izay azontsika atao. Mialaha ratsy fanao izy ilay mpanjaka. Mitory teny angena fa ilay mpanjaka. Ilay mpanjaka lasa mpitory-teny. Neny Jona tsy nitory an'izany Jona satria tsy izay nasaina Andriamanitra amin'ny teneniny. Efa tsy amin'izany intsony ny aho ozy Jona, ny ahy efa tsy izany intsony. Ny ahy ny zavatra nasaina teneniny efa fandringanana e. Efa tsy azo vana intsony efa didy mivoaka izany e. Fa ilay mpanjaka no niteny andao ialana neny. Manana efapolo-andro. Alleluia. Mbola tsy zao dia zao ny faningana. Ry havana, mbola tsy zao dia zao ny faningana mibeba. Fa ho avy io. Akaiky ny havana ny fanjakan'Andriamanitra. Andaontsika hibebaka. Andraso ny famelan-keloka. Ataovy mihoatra lavitra ny andrasany io ny valim-bavaka izay andranainao isanandro. Misy zavatra mety tena andranainao amin'ny Andriamanitra mihitsy isanandro eo amin'ny fiainanao. Fa ho tsy miandrandra famindrapo mihitsy ianao, tsy miandrandra famelan-keloka izany mihitsy ianao. Ry havana, ny mponina tao Ninive na ny kely na ny lehibe na ny biby fiompy dia niditra fifadikanana daholo, na ny nanota kely na ny nanota be. Halleluja. Tsy nisy ny nafy izay mba laingalainga kely iny nataoko maly dia hiandrasako famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Reny ara-misy olasy alao ilay olona tena ilay mitsangajanga be sy ilay manompo samby sy ilay mamono olona reny, fa reny ny tena mila mibebaka, reny mila miverina. Fa na io zavatra eritreretinao fa kely io aza. Ny mponina tao Ninive na ny kely na ny lehibe. Ny olona kely izany mbola tsy nanota be izany. Ny ankizy kely izany mbola tsy nanota be izany. Mety mbola adiady kely teny an-tokotany, mety mbola laingalainga kely teny, mety mbola zavatra kely tsy misy dikany nataon'ny ankizy kely, fa nihiditra fifadikanana ny ankizy kely rafa. Aza maivanina ny zavatra ataontsika rehefa tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Aza misy fahotana maivaninao izany na kely azy. Fa io, raha maivaninao io androany, dia iengezy io na pitso, dia itomo io na afaka pitso. Ary io no lasa hitondra faninganana ho antsika ihany. Ihany lehibe ihany io, dia ho tonga ihany ny fandringana no entina angalam-pinana mba nataon'ny ankizy. Zavatra tsy dia manao ao, fa ozy izy ny mpanjaka tsy misy. Niza rehefa olona tao amin'ny fanjakana dia miditra fifadikanana nataony hatramin'ny biby fiompy. Inona ny fahotana nataon'ny biby fiompy? Fa mba entina hitenenana eo anatrehan'Andriamanitra ny fahavononana. Hoe ndraiky izay Andriamanitra tena hiverina aminao. Ny tanànanay manontolo mihitsy Jehovah. Tsisy anombinana fa ny zava-mananana rehetra miverina eo anatrehanao Andriamanitra. Sao mahanenina ihany ianao. Endrika fahavononana izany. Ry havana malama. Endrika fanapahan-kevitra matotra. Fa hiala amin'ny ratsy fanao. Ka na dia biby fiompy izay tsy naninona azy miditra fifadikanana mba ho hitan'Andriamanitra fa tena miverina aminy tokoa ny mponina ao Ninive. Ry havana, tsy niandry vola aman-karena ireo olona ireo, nananana izany. Tsy niandry vatosoa ireo, nananana izany. Fa ny tsy nananana ireo olona ireo dia famelan-keloka. Asaika tonga taminy ny faningana. Fa rehefa tena miverina tamin'Andriamanitra io, tonga ny efapolo-andro ry havana malama, tsy ringana ngeny olona. Na nenina nge Andriamanitra, niala tao fanapahan-kevitra Andriamanitra satria mety tena Andriamanitra ny diny fafolo. Hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo. Inona ilay nataon'ireo?
ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsy tena nenina izy ny amin'ny loza izay nolazany hamelezany azy ka tsy nataon'izany. Ny fanapahan-kevitra hifadianana anankiray fa ny fanapahan-kevitra tena ngeza koa dia ny fialahany tamin'ny lalan-dratsy. Misy olona mifadianana foana fa tsy mety miova mihitsy. Tsy ny fifadikanana koa ny zava-dehibe hiditra fifadikanantsika alohan'ny Pasika. Fa za teny aminao fa na hifadianana foana koa ary tsika ny fariseo fa natao anaty baiboly ka ny fadianana intelo isan-kerinandro nataon'zareo lalàna mihitsy ny anazy fa ombola ozy izy ihany Jesosy ripety tsara velatsy satria maniny efa rotinina fotsiny sisa ilay fifadikanana. Atao ilay fifadikanana intelo isan-kerinandro fa neo ihany neo izy niraklosony mopera neo ihany tsisy feovana reraka fotsiny ny sakafo fotsiny mitsoany fa neo ihany mitoetra neo ihany. Fa ny poniny vedy zao sady niditra fifadikanana izy no nanenina tao anaty ilay fifadikanana tena nahitsy amin'ny tao daholo ny ratsy rehetra. Tsy nisy nahamaivany ny ankizy nasena mibebaka izy atao ry nangalam-pihinana bebaka aingana fa nangalam-pihinana izy le niadiady tany am-pianarana aingana bebaka fa niadiady tany am-pianarana. Tsy nisy zavatra nahamaivanina tao an'Ninive fa nasena mibebaka avokoa na ny kely na ny lehibe ry havana malala. Za andrany teny aminao manao hoe amin'izao andro faran'izao fa soavana ny antsoina antsika tsy mbola didy no mivoaka fa tsy maintsy ho avy io didy io akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ratsy zany ho an'ny olona zay tsy mibebaka sy tsy miverina amin'Andriamanitra ary tsy maintsy ho faharavany zany ho an'izao tontolo izao ity ry havana malala. Fa ho antsika kosa izay miverina amin'Andriamanitra dia izao anenin'Andriamanitra ny amin'ny loza ho afahan'Andriamanitra ny antsika. Halleloia. Homponiny Ninive any antsika ka ho tonga saina tsy hanamaivana ny fahotana avy. Andraso ny famelan-kelok'Andriamanitra isan'andro ianao ataovinao azonao antoka fa mamela helokanao Andriamanitra. Aza mamivoaka ny havana tsy miaraka amin'ny famelan-keloka zany fa mijaly tsika raha tsy voavela heloka. Tao anatin'ny 9 andro tena hitako eto mihitsy ny fitaitainana ny andro io andro fitaitainan'andro aman'alina tsy milamin-tsaina ka fibebahana efa natao ihany fa sady mbola miandry tena namela mafy venao Jehova. Amela venao Andriamanitra sa tsy amela? Hiverina amin'ny décision-nao venao Andriamanitra hiova hevitra venao Jehova sa tena dia tsy maintsy ho raiva ve zay Jehova? Ny Davida ravana na dia namela heloka azy Andriamanitra dia mbola maty ihany ny zanany satria tena nasian'Andriamanitra ohatrany tena hoe tena nisy cicatrice mihitsy ohatrany nataon'Andriamanitra nisy olatra le fahotana teo amin'ny Davida nisy fasana nisokatra mihitsy aloha mba hahitany Davida isan'andro izy ho tsaroany ho zavatra io. Fa nanotanao tamiko Davida dia io ny olatra ny fahotanao maty le zaza satria fahafatesana ny taminy io. Fa na dia izany azy dia hozy izy Davida hoe marina ianao raha miteny tsy manatsina ianao raha mitsara satria rariny ange zange nanoty dia maty ny zaza tsy maninona Jehova. Raha zay ny ampinampiolona ny fonao zay ianao vavaka namelany eloko tsy maninona Jehova fa eke kosta. Fa zao sambatra Davida satria navelany elo nonerana tany amin'ny Solomona ry havana. Za androany teteny aminao hoe aza misy fahotana maifanina zany melohan'ny andrasanao zavatra amin'Andriamanitra anaty tontolo andro dia andraso ny famelan-keloka. Tenen'i Jesosy mamindra foaniko mamelany eloko fa vely raha amin'izao andro faran'izao ahako no tsy voavela heloka mivoaka ny trano. Loza nge havana ny any ivelany any feno loza nge havana zao eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa ny mahatonga antsika hanana antoka
dia tsika voavela heloka satria isaky ny mamela heloka atsika Andriamanitra dia miaro atsika amin'ny loza izy, miaro atsika amin'ny fandringanana izy, miaro atsika amin'ny faharafahana izy. Amen. Tianao Jesosy, menao fa voreanao zany tenin'Andriamanitra zany androany. Andao tsika riavana nitoy foantsika. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao tena mihemotra ny olona. Olona mifinoana, olona tena mpitory tena, na falafo fa tena mihemotra amin'ny finoana. Ary tena hitanao mihitsy tena mihemotra e. Mihemotra. Fa ianao aza manaiky ianao. Mbola tambotambo mitaovana antsika eto isan'andro isan'andro. Tambatambazana anie tsika. Misy olana kely dia vahana indray ny olana. Men'Andriamanitra vanim-bavaka ianao. Tahino ny tompony fiainanao. Amin'ny alana tambotambo ohatr'izany hiterenana antsika. Dia ndao tsika riavana. Hitandrina ndao tsika tsy hanao ambany zavatra izany hoe famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Amin'ny farany izao avy Jesosy samy miomana foana tsika rehetrarehetra. Aza velanao izy zavatra na dia kely aza hamatopatotra anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia. Mivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy fa manomana anay indray izany teninao izany Andriamanitra. Indray Jesosy ka mahefanay tokoa eritreritra fotsiny izay hoe Alléluia. Misaotra betsaka ny mampionana isika ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentin'izay. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie hamaly fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Misaotra antsika rehetra ihany koa tamin'ny fankasitrahana azy tamin'ny fampaherezana mino fa voarainy izany. Dia eo tahiny tompony isika mianakavy. Mahafinaritra be tokoa ity tantarany Jona ity ary raha izara fahatsapana ity ampanombohany dia tiako be ilay teny mampionona tamin'ny voalohany. Rehefa notoriana tokoa tamin'ny mponiny Nive reto ity teny ity hoe afaka 7 andro dia horavana ny Nive, dia zary lasa hainy tampoka izany hoe mivavaka mibebaka, tsy nisy nanoro azy, tsy nianatra baiboly, tsisy mpitarika. Hery ny havana malala. Tena mamperitreritra izany. Raha mieritreritra indray amin'izao fiainantsika izao tokoa hoe toriteny izy akavia, akavanana, aloha, ariana, toriteny isan'andro. Misy fianarana baiboly sy ny sisa. Fantatrao efa rehefa mivoaka zao Jona amin'izao fotoana izao dia efa niteny fa horavana nge ny Nive. Mety tsy 7 andro, mety afaka 2 andro, mety afaka 2 andro, mety afaka 7 andro, mety afaka herintaona. Efa mivoaka ny anjery amin'izao fotoana izao, miantsoantso amin'ny Nive amin'ity izao tontolo izao ity. Alléluia. Miteny manao hoe horavana ny Nive. Izao toriteny rentsika rehetrarehetra izao dia efa teny mipakaty amintsika tsirairay avy, milaza, mampiomana fa horavana ny Nive. Inona ny tokony atao? Hotohizana ve ny finanana sy ny fisotroana? Hotohizana ve ny zava-mahavariana rehetrarehetra? Zao ravana malala afakiko aloha ilay teny ity. Fa teteny aminao fa ny mpanjaka ny Nive tsy nandany andro intsony izy. Nake vakitsika ilay ten'Andriamanitra Jonatako 7:1. Soramany ny toriany Jona teny tao Nive.
Ary tonga fanondroany tamin'ny Jonathan dia nijokana hoe mitsangana ka mankanesany Ninive ilay tanàna lehibe ary toroy aminy teny zay koa aminao. Ny nitsangana Jonathan ka ny Ninive araka ny tenin'i Jehova ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra dia lalana teloana. Marina tokoa zany fa lalana teloana i Ninive. Fa Jona nanomboka nandeha teo an-tanàna ilay lalana ray andro dia nitory rehefa afaka 70 andro dia ravana Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina natao Ninive ka niantso fivadikanana ary nitafy lamba fisaonana hatramin'lehibe kaninaty. Zany hoe tena marina tokoa. Andeha raisitsika hoe hianatra baiboly ray volana zany reto olona reto. Ohatra tsika ohatra hianatra baiboly ampianarina ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola voany amin'ny ray apatelony. Raha telopolo mbola vo 10 andro fotsiny no lazaina dia efa tonga dia nino. Misy keravana olona efa raha anay fotsiny zao eto amin'ny fandarana andramoka izao. Ianay eto mianatra baiboly eo amin'ny ray volana mahery ray volana sy tapany eo ny olona ray dia tapitra ny lesona dia tonga ny karazana fanadinana kely dia zay ho miditra amin'ny ranon'ny batisa. Tsika tsy maika. Alleluia. Tsika zany tsy mamaika amin'izany ndao ainga anary andao batisa ndao any tonga dia rapitso. Fa fantatrao ve aloha fa maninona no atao batisa? Fantatrao ve fa maninona miditra amin'izany ranon'ny batisa zany? Ny mponina Ninive voandray apatelony lalana ny vitan'ny Jona dia niparitaka ny feo ary tsy nandany andro izy. Raisy fotsiny ngery avana malala hoe 70 andro dia mbola 30 andro ianao hisalasala sy ady hevitra mety ho sahirana. Fa ny mponina Ninive nandeha lalana ray andro Jona tao anatin'ny ray andro zany tonga dia voalazany ten'Andriamanitra fa nino an'Andriamanitra izy. Mino an'Andriamanitra hoe ahoana moa zany? Mino an'le tenin'Andriamanitra izy. Alleluia. Mino an'le tenin'Andriamanitra tonga dia manaiky izy hoe marina zany. Fahamarinana zany. Alleluia. Sambatra ry zareo. Tena sambatra reto mponina Ninive satria olona mora mitodika. Olona mora miaino. Mahafinaritra ngery na mahita olona mora miaino zany. Mandeha fananarana izy tonga dia mandray izy. Alleluia. Tsara eny tompo e. Alleluia. Le nino an'Andriamanitra zany tonga dia nakatoa dia niazo fivadikanana sady nitafy lamba fisaona hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely tsy sakanavaka. Mbola tao aorianan'izay voana ihany ny mponina dia rehefa mpilaza dia zay nare tonga dia niazo fivadikanana. Mbola taty aoriana andininy fahenina voanare ny mpanjaka. Somary taratara vao tonga tany andapa ny toriteny. Alleluia. Etsika zao ny toritentsika manomboka tonga ny andapa manomboka misy olona ambony ao fitondrana ao maromaro mihitsy ny hitako ao jery ny fandaharantsika. Tsara nge zany. Alleluia. Taratara vao tonga fa misy mihaino. Alleluia. Noho ny efa neny mpanjaka ny Ninive zany dia inona koa ny nataony? Tsy niady hevitra koa izy, tsy nangatakandro koa izy, fa tonga dia nitsangana izy dia niala tamin'ny seza fiandrianany dia nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia nisanona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina fanehetreteny zany nahitsany tamin'ny tany ny akanjo mampanjaka azy, napetrany ny voninahiny, napetrany ny fahalalahany, napetrany ny fahefany ry havana malala. Satria teo anoloan'Andriamanitra izy, teo alohany zany teny zany hoe horavana Ninive, raha horavana nge Ninive horavana koa ny mpanjaka. Alleluia. Amen. Lasa izy nitafy lamba fisaonana ary izy tsy tia tena
rehefa izy ny bebaka azo nataony no mibebaka fotsy ny tao andapa fa ny zavatra nataony a de zao nasainy natsona sy nambary raiky ny nive fa araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanambaka de hoe aza vaila isany endry akory ny olona na olona na biby fiompy na ny ondry amanosy sy ny omby eny aza vaila isinana na isotro akory izy io vaoka samy isany ramba fisoana no reraka sy biby fiompy aloka hitarana mafy amin'Andriamanitra izy aloka samy afoy ny lalany ratsy sy ny fandosany any tanany aby izy rehetra fa ngamba iverina any Andriamanitra ka anenina ary ala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Ny mpanjaka Ninive havana de tsy mbola tsy nahalala hoe raha mifadianina ve tsika teo voavela raha ho fadianina sy ala amin'ny ratsy fanaova itsika de mbola ho tahin'ny tompo a tsy ho rava tsisy nametoky am'ry zareo mihitsy Andriamanitra zany tsy niteny hoe raha afaka 7 andro a de ho ravana Ninive fa raha mifadianina kosa ianareo de tsy maninona izy tsy nisy niteny an'izany fa miteny voarainy farany de zao ho ravana Ninive izy ary niteny taminy fa raha mifadianina izy a de votsy an'Andriamanitra zao ny finoany raha ohatra izy sady mifadianina tsika no hiala amin'ny ratsy fanaotsika de ozy izy hoe angamba iverina ihany Andriamanitra. Alleloia, mahafinaritra be zany revana mbola tsy fantatra akory zay efa raha fa zao fotsiny nataona nga hifadianina andao hiala amin'ny ratsy fanao a hitatsika eo zay ataon'Andriamanitra aveo tsisy na izy tsy name tokony ny vahoaka hoe de ho lamina be tsika mbola tsy aiza izy sitrapon'Andriamanitra mbola tsy hay ny tenin'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zao fotsiny ny tenin'ny mpanjaka hoe angamba iverina amintsika Andriamanitra ka anenina hiala amin'ny fahadezera mirehitra izy mba tsy ho lany ritsika angamba ndao atao ihany aloha. Alleluia, ary zay mihitsy nefa nihita an'Andriamanitra zany hoe io faratampony azony natao de ny fadianina izy ireo. Alleluia, miala amin'ny ratsy fanahy tonga zany de nanao endry be tampoka ny fanaovana endry be tampoka io nge raha vana malala na fiovana amin'ny lalan-dratsika nge raha hitahin'Andriamanitra tsika. Alleluia, amen, hitahin'Andriamanitra. Alleluia, hitan'Andriamanitra de samy niala tamin'ny ratsy fanaonitra zareo milohan'le faha-7 andro satria voalaza fa afaka 7 andro de ho raviny Ninive. Ny tena marina reto fompon'ny Ninive teo aneritreritra fa ho ravainy fa zao ny azo tonga de mibanjina ny lanitra izy ravina efa le fiainana ao ambadiky ny fiainana ny tao an-tsaina izy ireo andao hifadianina tsika andao hiala amin'ny ratsy fanao fa raha miala eto tsika de fantatritsika ny alehantsika. Alleluia, ianao iveravana efa fantatrao ve hoe raha miala eto anao de ho aiza efa fantatrao ve raha miala amin'ny ratsy fanao anao de inona ny tombontsoa azonao am'izany fiainana ngeravana ary fiainana mandrakizay. Alleluia, ngamba ozy izy iverina ihany Andriamanitra ka anenina ary ara amin'ny fahatezera mirehatra mba ho lany ritsika nefany misy ten'Andriamanitra zay milaza fa Andriamanitra de tsy manenina ary Andriamanitra de tsy miova hevitra fa teto anandrana ny zavatra mbola tsy fatao ny mpon'ny Ninive fa miaraka amin'ny finoana sy tahotra an'Andriamanitra. Alleluia, de nataony ny fifadikana ary zava-dehibe ny tena zava-dehibe de zao hitan'Andriamanitra ny nataony. Alleluia, 10 ary rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo zany hoe ay hitan'Andriamanitra ny zavatra nataony hitan'Andriamanitra ny tany am-pony hitan'Andriamanitra ny finiavany. Alleluia, tsara Jehovah ry havana efa tena didiny voaka nge zany
efa didiny voaka angezany eo ravana Ninive, efa didy efa mipetraka zany ary tsy azo ravana intsony. Fa zao ry havana malala, Andriamanitra dia izy ihany ny afaka manao ny zavatra izay tiany. Raha miteny izy hoe Andriamanitra dia tsy hanenina, fa rehefa miteny izy voakasika izy dia izy miteny hoe tena nanenina dia tsy ataony ny zavatra sika ho ataony. Hoe Andriamanitra reny ny afaka manao an'izay. Halleloia. Dia nanenina moa izy Andriamanitra, nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamalezana azy, ka tsy nivoahany, ka tsy nataony izany. Ry havana malala, aika manoloana ny didy efa mivoaka, aika manoloana ny lalana izay efa voasoritra, manoloana ny zavatra izay efa tena nitenenana hoe ho atao, mbola afaka miverina Andriamanitra. Fa miankina amin'izy, inona ny zavatra hitan'Andriamanitra? Ny fiovampo ny mponina tao amin'ny Ninive, ny fiovampo ny fanentretena ny mpanjaka. Iny ny hitan'Andriamanitra. Halleloia. Dia efa zany dia nanenina izy. Dia hozy ny ten'Andriamanitra ny farany nafinaritra be ilay teny mamy ka tsy nataony izy. Inona tsy nataony? Le fandringanana. Tsy nataony satria naninona? Satria nibebaka ara-potoana reto olona reto. Misy fandringanana antsika reto dia efa eo ambony eo. Misy sabatra eo ambonitsika ry havana malala, fa mbola tsy milatsaka io. Ary tena tsy hilatsaka mandrakizay io raha vitantsika no mitazona an'io tsy hilatsaka. Amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny fanapona naovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fankatoavantsika. Halleloia. Amin'ny alalan'ny fanetretenantsika, amin'ny alalan'ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Dia ny fahadianana ny olona tao Ninive, ny fahadianana, zavatra mbola tsy nataony zany, dia ny vavaka mety mbola tsy nataony koa zany, fa ny antso anarana anankiray izay mbola tsy nataony koa dia anaran'i Jehovah Andriamanitra izy. Halleloia. Dia vao nanomboka ny vavaka ry zareo dia nanomboka ny tombo ny fahasoavana tao anatiny. Rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo, ny amin'ny alany tamin'ny ratsy, hitan'Andriamanitra ireo fa niala tamin'ny ratsy fanaony. Any fifadikanana nataon'izy ireo tsy fifadikanana sangisangy, fa tena hitan'Andriamanitra fa tena nitraika tany amin'ny ara-panahy. Tonga tao amin'Andriamanitra ilay izy. Dia hozy Andriamanitra rehefa hitako izao, halleloia, rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenitsika izy, dia nanenina izy tamin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy, ka tsy nataony zany. Misy loza zany efa tenenin'Andriamanitra ho tenenina ho atao, fa hay Andriamanitra afaka manenina dia misitona an'iny. Satria nanino? Nafinaritra ohatran'ny fihetsika ny mponina tao Ninive. Ry havana malala, androany zany teteny aminao, teny amintsika tsirairay avy androany. Lo isotro rano kely a. Halleloia. Aminao zay ten'Andriamanitra, rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsy, dia nanenina izy tamin'ny loza saika namelezany azy, ka tsy nataony zany. Hitan'Andriamanitra fotsiny, ao anatin'ny fotoana fotsiny ahitan'Andriamanitra. Oka ho hitan'Andriamanitra ny fiovavam-pontsika. Oka ho hitan'Andriamanitra fa niala tamin'ny ratsy fanao tokoatsika. Halleloia. Tsy ny olona mila mahitan'izany. Tsy ny olona mila mahitan'izany. Matetika misy mahita olona hoe pasteur manao selfie, manao alibavaka dia asiana misy makasady dia mosony tafiditra be iny. Ohatrany hoe mahita an'ireny dia ohatrany hoe ny olombelona no tiana hita an'ilay izy. Fa io Andriamanitra no mila mahita. Manao ahoana ianao? Andriamanitra no mila mahita. Halleloia. Ny toe-po, ny toe-panahy sy ny fihetsika rehetra izay ataontsika. Dia hitan'Andriamanitra ny toe-pon'ny mponina tao Ninive dia nanenina tamin'ny loza. Hatramin'izao mbola misy Ninive. Halleloia. Hatramin'izao mbola misy izany Ninive zany. Na dia efa nitenenina aza fa afaka 7 andro. Le 7 andro io efapolo andro nanararaotany zareo nanatonana an'Andriamanitra. Tenena zao anao rapitso anao maty. Miara eto anao rapitso.
dia inona no ataonao? Tsy andehananao aingana anakika, ataonao izay anakikaizanao ny tomponao. Alleloia. Amen. Mbola misy Ninive hatramin'izao. Satria nahoana? Nandray fanapahan-kevitra tsara ny mponina tamin'izany sy ny mpanjaka tao. Zava-dehibe ny fialana amin'ny ratsy fanao. Zava-dehibe ny fananana fifandraisana amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny havana malala ny teraka vaovao indray ao amin'ny Kristy. Alleluia. Fa hiarovan'Andriamanitra, hanomezan'Andriamanitra tombonandro, nomen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana ny mponina tao Ninive satria voakasika ny fony. Hitany ny fiantsika ireo dia voakasika ny fony dia izay tsy ho aringako ireo. Alleluia. Raha misy amintsika rehetra eto androany mety navita natsapa mihitsy ny teo amin'ny fiainana taloha tany hoe nanao fiantsika tena ratsy. Tena hoe naditra sy nania sy androany zany teteny aminao fa mbola misy 7 andro eo anoloanao. Alleluia. Mbola misy 7 andro eo anoloako sy eo anoloanao. Inona no ataontsika amin'ny 7 andro io? Olanintsika amin'inona io? Alleluia. Ny enimpony Ninive nolaniny tamin'ny fivadikanana sy ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Tonga ihany ny 7 andro, tonga ny 7 taona, tonga ny 700 taona, tsy rava Ninive. Aminaran'i Jesosy ninona tena efa nolazaina ho an'ny fiainanao io dia tsy ho ravy ianao. Amen. Fa Andriamanitra tonga ara-potoana satria maninona? Andray fepetra. Za miny fa hanomboka andray fepetra ianao manomboka androany. Za miny fa manomboka androany ianao mba hiteny taka ny mponina Ninive koa hoe ampy zay. Alleluia. Dia ho hitanao ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Mino fa voarainao zany hafatra izany. Mino fa voarainao ny hafatra na dia fohifohy aza ny tenintsika androany dia mino tsy matoky ahako. Alleluia. Fa voarainao ny hafatra tamin'ity androany ity. Tonga ny fizarana fahatsapana. Antsika hizara fahatsapana. Inona no azonao ambara? Inona no azonao lazaina? Ambarao aminay dia tantarao aminay izay mba amin'ny teny fohy. Inona ny tena mba mahakasika anao tao anatin'izay rehetra voalaza izay. Ny tompo sady tonga so ihany koa i Claudia Razaka. Alleluia. Mino varainao ny hafatra. Alleluia. Amen. Alleluia. Izary no izara fahatsapana. Efa ino ny kantoko izary no izara fahatsapana. Efa misy ny mpizara fahatsapana dia andoary ampadirintsika avy hatrany ny mpizara fahatsapana. Alleluia. Raha efa ao ary ianao ary nampaviangina Rodriguez andao mihinanao ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Alleluia. Makasika pasitera namea fitenenana dia manana fetana Jesosy antsika rehetra dia makasika nareo vady koa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena hoe mampianatra be mihitsy sady mampahery be. Ny zavatra nakasika anahy dia ilay hoe le hetsika lehibe nataon'ilay tompon'ny Ninive rehetra zany hoe mbola vao nambara tamin-dra ray fotsiny zany hoe afaka 7 andro dia ho ravana Ninive. Dia zareo le andiny voalohany ka tamin'ny andiny fahadimy teo zany dia hoe vao nisy naheno fotsiny dia fampilaza. Dia any amin'ny andiny fahaenina vao naheno ny mpanjaka. Dia rehefa naheno koa nefa ny mpanjaka dia tonga dia tena hoe nanana fanetretena be ary dia tena nampilaza ny olom-pon'ny Ninive rehetrarehetra izy dia hoe hiroso amin'ny fivadikana. Dia ny fivadikana natao teto dia efa fivadikana fibebahana
fibebahana zany fialana tamin'ny lalan-dratsy dia tsy nisy zavatra no hamavenina mihitsy zany fa tena hoe nasaina mibebaka avokoa hatramin'ny ankizy na ankizy kely ara le tena zoko mampinona teo iny tena mahakasika be mihitsy hoe ny ankizy zany mbola tsy misy fahotana be natao fa tena nasaina fady daholo tsy nasiana kanavaka mihitsy zany hatramina biby fiompy dia zay zary le tena hoe nanana fanititiana be mihitsy zany vonona tamin'ny fiovam-po dia iny no hitan'Andriamanitra dia natonga an'Andriamanitra hoe nanenona dia efa misy loza hoe efa misy loza vasaika hamelezana ny tampon'iny izay fa hitan'Andriamanitra le fanititiana be natao dia le teny zoko mampinona koa nakasika be mihitsy le hoe tsy hoe Davida zao dia nifatiana izy 7 andro tsy hoe nangataka zavatra hafa Davida fa tena hoe niandrandra niandry famindram-po sy famelan-keloka dia zava-dehibe zany hoe zava-dehibe mihitsy indrindra fa ho antsika zany rehefa vavaka dia hoe tsara indrindra fa hoe vao hiatrika ny tontolo androany dia tsara hoe miandry famindram-pon'Andriamanitra sy famelan-keloka avy aminy dia izay no nahatonga an'retim-pon'ny Ninive reto ny tanàna Ninive tsy noravain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo le hetsika lehibe nataon'le fanititiana lehibe ireo indrindraindrindra amin'ny hoe fialana amin'ny lalan-dratsy dia tahaka izany koa zany tsika hoe tokony koa tsika mba olona tahaka ny retim-pon'ny Ninive reto mba olona mora miaino dia mora mankatoa dia olona mora mandray dia izay ny tena nakasika be na pastera dia mankasitraka indrindra tahin Jesosy daholo amen. Alleluia be mankasitraka indrindra anao vavy Angelina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manaiky pasaomina maro fitianao mitombositra sy fahasaomana hatrany dia maheriza foana amin'ny asany tompoko. Alleluia. Raha ohatra indray ary efa ao indray ary raha vafisika marina tiana izany fahatsapana manaraka dia mena azy avy hatrany ny fitenena marina tiana anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera name fitenenana tena nanamarika an'andro azy zany hoe mpanjaka tonga dia efa tara izy no nahazo vaovao fa izy tonga dia tonga saina dia tsy tia teny izy fa ny olona rehetrarehetra mihitsy ny tonga dia nitarihany andao hibebaka isika ohatra ny hoe mahay mitondra izy zany mahay mitarika amin'ny vahoaka fibebahana amin'ny fanetretena dia fanaovana lamba fisaonana tena hoe nitaritiny ny rehetrarehetra satria fantany ohatra hoe tsapany zany fa raha vao misy anankiray tsy tafivoaka eo dia mety ho ringana ny tanàna rehetrarehetra dia atsika rehetrarehetra Ninive dia andao izy dia ohatra ny tena nanamarika anahy iny dia faharoa le tenen'ny zoky mampionona tamin'ny voalohany teo hoe aza mivoaka ny trano raha tsy voavela ny eloka rehetrarehetra isan'andro dia mibebaha foana atao fiainana isa-maraina mihitsy ny mibebaka ny fitadiavana famindram-pon'Andriamanitra dia ny ota rehetrarehetra na kely mitetika kely na lehibe aza zay ny jerena zany azany alehibe azany fa rehefa ota fotsiny dia hibebao amin'Andriamanitra ny rehetrarehetra iny dia tena nanamarika anazy izay point anankiroa izay fa mankasitraka anareo mivady dia tahiny tompo hatrany tahiny tompo daholintsika rehetrarehetra dia bosapa daholy. Alleluia mankasitraka indrindra anao ranabavy marina tiana anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Raha mbola singina amin'Andriamanitra Jesosy dia tahiny tompo dia misaotra indrindra tamin'ny fizarana fahatsapany. Alleluia mba rehefa madika ny zavatra teneniko. Alleluia. Iletsika hiantso olona hafa manaraka indray ary hizara fahatsapana manaraka dia hampandrosotsika avy hatrany ary ndralahantsika. Rehefa raha latotra dia menanao fitenena iny azo ambara iny azo lazaina.
Jesosy daholo sika rehetra mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia mankasitraka nareo mivady tamin'ny toriteny fa nahakasika sady nampaherina na mpianatra ihany koa voalohany nakasika anahy ilay hoe filazana loza nahatonga ny mponina tao any aniva hibebaka nahatonga anazy tonga zay na dia tsisy nampianatra tsisy nitarika mahafatana amizay zao ny fibebahana nefa sotrany zao nampanao batisa araka ny teny zoko mampiona teo hoe zao nampanao batisa nampianatra mabebahana reo akaiky fanjakana andriamanitra sasy fa ny jona teto to tena fotsiny hoe oringanina nareo afaka 7 andro fa ainy no nibebaka alleloia. Tena nakasika anahy koa le hoe na kely na lehibe ozy dia nitafy lamba fisaona daholo na dia ankizy ary ankizy mbola tsy dia inona moa dia fahotan'ny ankizy fa nefa efa nibebaka foana satria tsy maintsy misy foana na kely nangalam-pihinana kely sy ny sisa na nangalatra be na nandaindainga na rehetrarehetra misy namonoolona koa ary ngamba fa na kely na be zany ny fahotana dia mila hibebahana daholo. Alleloia. Dia tena nakasika anahy koa le hoe na hanery tena daholo ny olona na kely na lehibe hatramin'ny mpanjaka aza na lamba mahampanjaka azy miala teo amin'ny seza fiandrianana dia nizarona lamba fisaonana dia nanao fifadikana. Dia nakasika anahy farany ny tenen'ny pastera teo hoe efa didi mivoaka ilay izy dia ny mpona taona io mety efa tsy dia sisa hoe fijena intsony izy fa ny fiainana any afarako efa nesety hoe raha maty eo zany izy hoe tena ho ringana tokotrany ary efa polo andro dia lao no hiala amin'ny ratsy fanao hibebaka fa tonga any an-danitra. Alleloia. Efa nataon'le izy angamba ozy dia tena nahafinaritra dia mbola misy ny nifa hatramin'izao satria nahay nandray fanapa-kevitra aingana ny olona fanapa-kevitra tsara sy aingana dia nibebaka dia misy ny nifa hatramin'izao. Alleloia. Dia izay nakasika anahy dia tahin' Jesosy daholo tsika rehetra. Alleloia. Mankasitraka leranao rahala tozo tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manake-pahasoavana maro fitianao ny tombositra sy fahasoavana trano maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Ohatra olona fa manaraka indray ary sika izara fahatsapana manaraka. Alleloia. Raha efa ao ary raha navavitsika Erika dia dao metsika azy avetrany ny fitenenana. Erika, inona ny azonao ambara anao ny fitenenana? Nakasitraka paserana ny fitenenana dia tahin' Jesosy daholo tsika rehetra dia makasitraka anareo mivady tamin'ny toriteny androany fa mambe mihitsy ny toriteny sady mampianatra no mampisaina. Ny anahy moa tena nakasika anahy dia hoe ny mpon'ny Ninive tsy nitoriana tahaka ny olona rehetra tahaka ny Jona mpanao batisa nitory ny olona hibebaka fa teto tsy fibebahana no teny navoaka ny Jona fa fandringanana nefa ny mpon'ny Ninive vao nahino ny tenin'ny Jona fotsiny izy dia nahalala mibebaka aloha voalohany indrindra. Tena hoe ilay fibebahana aloha zany tena hitan'Andriamanitra teto satria rehefa nibebaka ny mpon'ny Ninive dia nijery an'ny Ninive Andriamanitra, niaino an'ny Ninive Andriamanitra. Dia ny tena nakasika anahy faharoany koa le fanetretenany zareo satria ny vao naheno hoe ahoravany Ninive dia ny mpanjaka mihitsy nandritra ny fitafiany dia nihetsy-nitsana tamin'ny tany mihitsy nanetry tena nanala ny vonany hibebaka ny fady hanina. Dia ny fadihanana tena nataon' zareo teto tsy hoe fadihanana fotsiny fa tena hoe fadihanana fibebahana. Dia tena hoe nakasika be zany izy hoe hatramina zaza kely vao mena vava biby fiompy izay tsy reny mety tsy nanota akory dia tena nataony nandohalika ny fadihanana ny bebaka. Dia tena nakasika anahy koa hoe zareo tsy nalala an'Andriamanitra nefa ny antso ny anaran'Andriamanitra tsy nahafantatra an'izany hoe mifadihanana nefa nataony zareo ilay izy dia tsy nalala an'izany akory hoe hivavaka amin'Andriamanitra zany hangataka famindrapo zany fa nefa nataony mpon'ny Ninive zany. Dia tsika zany tokony mba hanana toe-po tahaka an'ireto Ninive reto satria toriana amintsika foana ny fibebahana dia tokony hibebaka zany tsika hifona amin'Andriamanitra dia isan'andro tokony hoe vao mifoha dia mila mandohalika aloha mibebaka alohan'ny halanao ao an-tokantrano satria
ny fibebahana ny tena kotian'Andriamanitra zany ary ny tena nakasikana fahatelo le hoe reto poniny very tsy ny andrandra hoe inona ny zavatra ao ariny satria Andriamanitra tsy niteny hoe ravany Ninive mibebah ianareo fa izy zareo fotsiny zany nivavaka tampinoana ny nivadianina ny bebaka satria fantatra izy ireo fa misy zavatra ao ambadiky ny fibebahana. Dia izay pastera nakasikana dia makasitraka indrindra iny Jesosy. Aleloia be makasitraka ninanao raha-baverika tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay Andriamanitra manakalepasoava zany amaly fitianareo tsirairay avy izay nizara fahatsapana teo dia mitombo ozitra sy fahasoavana hatrany dia fiadanan'ny tompo amintsika isan-tokantrano isan-batan'olona. Aleloia. No iray tsika aleloia dia aoriana antiditsika hivavaka sady hivavaka amarana ny fotoana mivavaka ho an'ny firenena. Aleloia. Dareo atsika ity ho voninahitra Andriamanitra androany raha mba tenenina koa ianao androany ho ravana ny fiainanao ho faty ianao dia izao no zavatra ataontsika hoe andao arakaraka hainotsika an'izany hainotsika hoe nefa miakaiky koa ny faran'ity zao tontolo zao ty no anatonantsika n'Andriamanitra fa tena ilaintsika mivavaka ilaintsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia mino finaritra dolo atsika dia vavatsika aorianan'izay manatona n'Andriamanitra ravana. Aok'izay tebitebina aok'izay trolitahotra manatony raha mila fitsarana raha mila fihomorana manatony aok'izay tebitebina aok'izay trolitahotra manatony mila fitsarana mila fihomorana manatony sasany tanana
Jesús mirani aladiwana sasaunitana video ateada sasaunitana hirau sinutana Cristo vai mirali Halleluja. Manatonytsika n'Andriamanitra ry havana malala. Arakaraky ny arenesantsika fa oravanana Ninive no tokony anatonina antsika n'Andriamanitra. Na oravana aza Ninive fa isika tafanantona n'Andriamanitra, isika tsy oravana ry havana malala. Tapairanao amin'izao fotoan'izao anaty ty vavaka ity te-pamaranana mitenenanao manao hoe Jehovah mifona aminao zay, mifona aminao zay anatona anao zay ibebaka aminao zay hiala amin'ny raha tsy fanaonay zay fahazaravaina miaraka amin'ny Ninive zay. Halleluja. Ilay tokantrano ianao amin'izao fotoan'izao mibeba dia mitenena manao hoe Jehovah tsy te horava miaraka amin'ny Ninive zahay. Azaveranao horava miaraka amin'ny Ninive zahay sy ny finoanay anao. Halleluja. Fa te hirizo lalandava hijoro hatramin'ny farany. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny fahatanterahana fotoana, misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay tonga teto androany, misaotra ny amin'ny fahasoavana rehetra tsy natapahan'ny fandarana fa dia fahasoavana avy aminao tokoa izany. Dia makasitraka fa tsy tapaka ny connexion ary ny tanàna maherinao ny tadana sy ny aro zany. Misaotra Jesosy malala dia laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia voasisatana faritra amin'ny ranao zay fa kitsaingo kana dia litera ray tamin'izay tenina fafy teto androany fa ny teny rehetra izay nitoriana teto dia amoa avy zato eny aty anatiny etsy avy hiboboka ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Amen. Ampandrotsika ny vavitsika Erika amin'izao fotoan'izay vavaka ho an'ny firenena. Erika, anao ny fitenenana. Halleluja. Ary vavaka isika ho an'ny firenena sy hamaranana amin'ny fotoana. Ary Andriamanitra iray tsara indrindra mbola faly sy misaotra ary mankalaza ny anaranao indray izay. Faly satria mbola tafavory teto izay tsirairay avy reto. Mbola tafavory teto hiain'ny teninao, hiain'ny filazantsaranao. Misaotra Jesosy tamin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao, izay nampianatra anay indray androany ny tena akatoa, anantona anao, hibebaka eto anatrehanao ary analany maizy anay zay ahetry eo anatrehanao, anetry teny eo anatrehanao Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy tamin'izany teny izany satria mampianatra anay foana ianao isan'andro isan'andro. Tena hoe mbola fotoana izao hitenenanao aminay Jesosy satria tsy tianao ho very izay. Mbola tianao izay hihidina ty anatinay izany famindrapo izany. Mbola tianao izay ho kasihanao mba hiala amin'ny ratsy fanaonay, hiala amin'ny fahazaran'ny ratsinay satria efa akaiky ny fiavianao Jesosy malala. Dia izany ny angatahana eto Jesosy hoe terizo ny tsirairay avy izay niainao izany teny izany ka tena hitondra fiovana, hitondra fanavaozana any anatin'ny fosiny saina ka tonga anay heritreritra foana hitady anao hibebaka ka toa izay lazainao, tonga anay andray izay lazainao aminay Andriamanitra. Dia misaotra tamin'izany teny izany kaoka izany teny izany Jesosy hitay ho terizinao aty anatin'ny fonay mba tonga anay
tsy verin-dalana, mba tonga anay tsy iovaova, mba tonga anay tsy hovarina, mba tonga anay hipepaka foana, atsiaro foana hoe misy zavatra tanjona iray hitondranao anay dia ny ahitan'ilay fanjakanao, fa tsy hijanona amin'ny ety amin'izao tontolo izao ety dia misaotra Jesosy malalao dia ankehitriny raha hitondram-bavaka indray ny firenenay Jesosy angatanay dia ataovy tahaka an'ireto mponina univers reto ny vahoaka malagasy, tena hoe atsapa atsiaro ny tena hoe fisianao hivavaka hibebaka andohalika anetry tena Jesosy fa mbola feno tsy fanetretena ao anatin'izany firenena izany, mbola feno fireharehana ao anatin'izany firenena izany Jesosy mbola maro be ny zavatra ratsy miseho amin'izany firenena izany, ka ny angatanay Jesosy dia efa ngio ny vahoaka malagasy mba hitodika aminao, mba hibebaka tahaka an'ireto mponina univers reto, na dia maro ary Jesosy nefa mandray sy mareny teninao amin'ny firenena io ny amin'ny fibebana, nefa mbola mini tsy mitodika aminao ny vahoaka malagasy, mini mbola miala mivala amin'ny fanokonanao Andriamanitra, dia ny angatanay ny famindrafonao hirotsaka amin'izany firenena izany, satria tsy tiana ho very izany firenena izany, tiana mba ho kasihanao, tiana mba ho vahanao ny olona ao amin'izany firenena izany Andriamanitra, indrindra ihany koa izay tsirairay avy reto Jesosy, tianay mbola ho raisinao izay ho any aminao amin'izay any amin'ny toerana izay nampanantenanao anay Andriamanitra, dia mamindrafo amin'ny tsirairay avy, mamindrafo amin'ny firenenay, dia misaotra Jesosy tamin'izany teny izany dia voninahitra sy nitera teo anao izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka andrianao raha mba verika ato anatin'izay vavaka mamy be izay Jesosy anay amary fitianao mitombositra sy fahasavana hatrany mareza fanao ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka anareo rehetrarehetra ihany koa mampionona ny tonona tenin'Andriamanitra ary navavitsika Fabiola izay mitondra antsika tanatin'ny vavaka fanombohana, dia anareo rehetra ny zara fahatsapana sy nanao commentaire ary nanao commentaire sy traduction isaorana an'Andriamanitra, dia isaorana anareo dia misaotra anareo rehetra tonga somatsara teto ihany koa fa nangingina teto izay raha tsy tetinareo. Raha mbola tsy tika aminao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana somatsatsika dia rehefa avy eo tsika amin'ny 7 heures maraina dia efa hiaraka amin'izy mirahalahy afa-tsy alamainina indray. Aza miala amin'ny Aki radio halleluia, fa dia heno toloteny sy heno famidina toloteny sy heno à commencement akitsika raha maraina amin'ny folo sasany lancena ny Zoom dia manao commencement mitolona mavaka anaty Zoom, misy fitonana mavaka manoka anarapitso satria misy tsy salama eto, dia aorianan'izay hanomboka ny live dia anasana antsika rehetra izany rehetra izany dia samy tahiny tompo daholo mahereza. Alleluia, amen.